Kialamola sy rasekola asa soratry volana balika. Aleo aloha hijery fitaratra farany fa sao dia tsy mety ny makiaziko a. Za manko efa hainareo ihany ndraiky izy malalaka fa mila zavatra tena perfect. Zay kosa e. Oay. Tena ohatran'ny be loatra ny rouge à lèvres ka. Aiza ilay mosoarako teo aloha nasorako kely an'ity fa be loatra. Zay. Le voloko aloha mila amboarina tsara fa ohatrany hoe mitady gorotan'izany a. Mihoary figurir Sefia. Merci zanako tiako. Pangona tsara ohatran'izao a. Dia ao tsara. Ok. Zay vao tena ao tsara ty. Ny akanjo fanaraka tsara amin'ny kiraro. Ny koliako tena raitra amin'ilay tsara. Ny kavina tena hoe manevy. Jerena miaraka farany izy rehetra dia milamina. Ao tsara, c'est bon. Zay fa bonne journée nareo. Zay fa lasa maman manja be tsy mendrika azo compliment ve zay e. C'est pas grave fa merci e. Aleo aloha zany afatrafatra tsara ny vao makasika an'ilay raha ataony fa tena tsy tiako ireny zavatra nataony maly reny a. Efa tenenina foana fa rehefa misy vahiny a dia avoaka daholo ilay vilia sotro raitra be reny. Efa natokana ho an'ny vahiny reny. Le lamba latabatra maly iny tena kivy sady menatra fa kay nisy rovitra le izy. Mila tenenina mafy mihitsy iny ka tena manala baraka. Ary tena maloto ny eto anaty fiarako ato izany. Mety tsy nidoviny le zefa vendrana iny indray angamba ity. Aleo atsoky mihitsy fa za indray dia tsy hitondra n'ity fiara ohatran'ny poubelle ity. Raha makany an-trano indray ny angamba tena ohatran'izao mihitsy ny loto any. Voretra zany raha olona ka. Na lisansa koa zany olany. Nefa vao oviana zany nampaniraka any. Ary tena mety mangalatra koa ny ilay mahantra velona iny. Tsy mendrika atokisana mihitsy zany. Aleo atsoky fa efa misivy izao. Mahazo aina indray ilay mpiasa taralavo ireny izao. Ory le Zefa! Zefa! Miantso anao ilay izay! Bonjour kisarika. Ça va tsara? Natory tsara ry alina. Tonga indray mahatsiravana ity. Tsy haiko hoe inona izao no tokony hidirany amin'izany. Ouais, bonjour monsieur RH. Tena azafady fa variana be tompoko. Fadiny izany varimbariny izany rehefa aty amin'ny asa. Mila mifantoka tsara fa manimba azy izany. Fitiavako indrindra ny tenenako an'izany. Zay aloha fa mazotoary. Tena be fitiavana tokoa ianao e. Ohatran'izao toko mitety brazao mademoiselle Sarika. Fitiavan'izao hoe manahoana daholo mpiasa iandraiketako. Dia eo koa ty dia miseho hoe izy no tena tsara fanahy izany efa hita izao hoe tsisy atao any amin'ny braony ihany dia zara za misy andaninandro. Tena mandehana mihitsy ianao aloha mivoaka kely any. Dia manao respiration sy expiration fa tena tsy ao mihitsy aloha zany. Non ka, oka izao monsieur fa tsy manino za. Sinon mandehana any amin'ny braonko raha ohatra hoe misy olana fa afaka miresaka tsika. Afaka mihaino anao tsara ange za e. Dia avy eo tantarain'ny ramosepelakeraka amin'ny mpiara-miasa ny secret. Misaotra indrindra tompoko fa tena hoanto koa ary efa tena tsy zaka ilay olana. Fa ahoana aloha fahitanao ahy. Mba tena mifanaraka amin'ny anarako ihany ve mipozika amin'any. Ty montrako vaovao ty zao mbola tsy hitanao tena mbola tsy hitako tokoa tena tsara izy izany monsieur. Te anontany zao ianao hoe taiza no nividianako an'ity.
tany amin'ireny botika liako sabe ireny ty. Ary tena lafo a. Fa mino fa mendrika kosa ny azo amin'ity e. Zany a tsara be kosa izy zany ko. De félicitations zany ianao e. Miasa be tokoa miaraka aminy. Eny tompoko. Tena tomobila madama zany fa aleo aloha monjy asa fa sao de be deto raha sitraka ao. Ody, efa asanga izy atoka eto aminao zao ka inona moa zany ny atahoranao e? Ok ary. Raha de maso to dia ataovy tsara ny asa. Bonjour, monsieur Miaja. Ody, ary toa tsy maheno fa maika be e. Azafady mademoiselle fa jereo hoe reto dossier reto fa maika omena madama. Le projet niarana tamin'ny Askaya manko izy iny. Ty azafady. Bonjour aloha fa toa ohatry mamaika be tapaka teo koa ty ianao. Way, azafady. Bonjour ianao e. Tena azafady. Tonga manko ny enjana de miova daholo ny atmosfera e. Na i monsieur Miaja aza teo narabaiko nge tsy nahenao akory. Fô tonga ny sekseko taty vao maraina izy teo e. Amin'ny montre mampime be iny. Ay, nahazo montre le ry. Tsy maintsy alalan'izany daholo zao ny ray fiasana. De izany ny tetezan'ny birao vao maraina io. Tena samy manana ny olona marina ny olona ry tovo a. Ny azo izay ampilamy fiainan'ny zandroko ny tanjoko. De zay tokoa anga. Fa ny mahakamo de ny asa ato ny lasa tsisy mandeha amin'ny lohan'ny intsony. Loza antsika mijery ny sirika an'izy roa fotsiny. Allô? Madame ty fa moramora aloha ianao e. Allô? Maheno tompoko? Eny tompoko? Ho avy izao ihany ka. Vao maraina kosa very tovo a. Aiza aloha vitako vetivety reto vao makany zaho fa tsy tiako anontaniana eo indray reo. Reto ary. Zay kifa mahereza foana tsika. Mazotoa mademoiselle. Mipetrapetrahana monsieur Miaja. Misaotra indrindra madama. Ka manahoana ny fandehan'ny asa ao? Manahoana ny piasantsika? Ny asa aloha milamina tsara ka. Fa ny piasa Mba hidio aloha varavaranao azafady. Ok. Fa ny piasa maninona? Ka misy maro be famaliana ry zareo madama. De tsy mety a. Za koa moa masika be ronono zay de mety zay ngamba no antony ko. Alaminony amin'izay monsieur Miaja. Tsy anjarako izany fa asanao dia ataovy tsara. Asavy mametraka démission rehefa tsy asy. Aza manahy ianao fa mahita fikanaovana azy foana e. Ny tena ny atsokanao dia izao hoe meno anao tompoko. Isy vahinanao vizita ato amintsika. Ary tsy vitany hoe ivahiny fa mety ho partenaire antsika mihitsy ry zareo. Dia avaiza ry zareo dia partenaire mikasika an'inona zany vao anoho ny fanazavako dia tapahanao e. Vahiny avy any ivelany zareo ary tena manana ny ajany. Tsara be zany tompoko. Fa any Italia koa nge madama misy zanaka ny rahavavy mivadiko izay maniry araka hiasa amintsika sady tsy izany mihitsy aloha ny resaka eto monsieur aleontsika hifantoka amin'reto vahiny avy any Norvège reto. Resahany zany amin'ny manaraka. Eny arako. Za mantsy olo mifandaminana ka raha zay mety dia tsy maninonako. Ka zao hoe mila manao fanavaozana tsika. Indrindra hoe amin'ny salina fandraisana vahiny ao. Toraka izany koa ny ao tokotany. Mila asiana voninkazo mahafinaritra, amboarina tsara ny zaridaina. Mila manafatra seza spesialina mihitsy tsika ho azy ireo e. Dia mila traiteur tena mahay mahandro sakafony zareo hanao ny sakafo dia mety ho ampy amin'izany ve nefa ny budget antsika madama? Tsy maintsy atao ampy ka. Olona piditra vola be ho antsika any ireo e. Ka alio fa nivadiko ny traiteur madama. Tena amin'ireny orinasa tena avo lenta ireny manko izy no miasa. Akoatr'izay za koa mahafantatra mpanao zaridaina tena mahay miara-miasa amin'ny fanjakana izy rehefa manao an'ireny zaridaina amin'ny parka ireny. D'accord, tsara be zany. Tena olona manana inisiativa ataonao mihitsy no ilaina ka. Mahafinaritra. Merci madame amin'ilay fanomezana fa dia vao mainka hiasa tsara amin'izany. Dia izao, ianao aza manaiky-baiky be kon'ireo mpiasa ireo fa mbola eo ambany fahefanao ny ireo e. Sy amenako posy aloha izao mamaky ako inona koa ny dirako amin'izany. Dia firy izany ireo vahin'ireo madama dia oviana no avy.
atelo ihany zareo ka dia après 3 mois zareo tonga. Vetivety za fa sao dia hoe mihevitra ianao hoe mbola hely zany a. Zay aloha dia marina madama, aleo mimoana tsarako. Oui, izay mihitsy. Za tena hainao rehefa manao zavatra fa tena amin'ny atsipiriany, ary tsy hamelako raha tsy lafatra ny zavatra misy eo, sady olona hitondra soa antsika anio ay. Tena marina zany ka. Aleo fa ataoko daholo ny besoin rehetra amin'io dia ny eta rehetra. Alamiko daholo ny resaka organisation rehetra fa aza manahy ianao. Après 2 semaines zany a efa tokony milamina. Zay fa mahazo mandeha anao dia asevy maka ty fa azafady fa ilaiko. Eny ara tompoko. Tena mba miseho deba mihitsy ny tsalamon'olo ity ka. Ka raha tsy vola-dala tompoko ny kaharinany amin'izany fa iny tsisy dikan'izany. Kolana tsy. Tena efa ho lany sahady sy efobe zany rehefintsika zany a, fa sao tokony handeha mody amin'izay aloha. Zay. Tsy mbola misy mialoha zany fa rehefa manomboka voavalo alina nge zao to, voavalo. Dia hotohizana zany sa raha pitsy manao weekend ka tsisy olana dia zoa magnifique ity. Vola dia lala mikomandy aloha lato. Ataovy amin'le maherehere mihitsy ny vola lesy misy bahina. Ok chef fa atao resy sitrafonao. Rehefa miaraka amin'ny monsieur mihaja zala tout est possible. Ary aza misalasala amiteny zay ilay lisany fa vonona za amin'ny fahafapo. Zay mihitsy. Rehetra ary monsieur mihaja reny. Tena mahafinaritra kosa aloha ianao a. Marora gany olona ohatranao fa tena mahafinaritra le ohatran'izao a. Ka za tovy za mihitsy ha. Any ampiasana za masika va rehefa mitrazo tsika tonga dia tena mifampiantso elahy dia manao dona kely ohatran'izao. Zay. Fa lazany kosa zavaka tokony mba tsy zovinao ihany ny mpiaramasy zay mpiaraka mirevy aminao ohatran'izao Enzana be kely ataon'le madama anareo Tsy taitra lahy tsy taitra fa ho ataontsika amin'ny fanaovana azy ny atsotsy fa tena miseho milay loatra molamolana daholo ty rehetra tsy tondra ninina ho an'ny asa sy ho an'ny lisany akory zange motsemitrefy fa tena sorena mihitsy tena marina ke zany nareo ary tena tanana visy havanana mihitsiko ka zay lesy le azone business tsy maintsy miketrika aloha sady alefasy ihany aloha ny revy so tokony akataksi aloha tsika sa ve tohizana hatramin'ny maraina ty non tsy mety zany so lehilahy zao ty sy manazafady aman'izany ka tsy azo atao mihitsy ny tsy mody hatramo atoroko lisa zany koa zany fa raha mandany vola amin'ny tsy ampony zany dia tsy maninona zareo zary vainy olona mikarama ka manana zoa anao an'izay tiako amin'ny volako sa hoe sao dia tsy tehiry fa zay lahy ty fa ohatrany tena désespoir tsy zary kosa raha sefo fa tena miaika anao mihitsy amin'ny lafiny rehetrarehetra ay ve dia sofianana lesopana allo ok neny ho avy andeha aloha raha sefona fa miantso neny zay fa makasitraka anao tena amilay raha enao ok lesy vinana retandritoro ry kalamia mila manangonango ndry fa tsy hijanona mpiasan'olona toy izao foana ekeko hoe izany lehibe ato fa tsy anay le orinasa dia mitovy amin'ny mpindrana ihany zany mila tena manambitamby amin'ny mihaja sekosekolahy iny mihitsy aloha iarahana miketrika dia bakana rehefa tafita aveo sao manko indray na moatsapona any amin'ny PDG aniko
fa andry aloha dia fanana zafikely aza dia mbola toujours belle. Azandry aloha ilay fitaratrako teo. Aleo rangasina fitaratra be ato amin'ity baotika. Dia reto koa ovaina fa efa tena elany reto ny tato efa ho moi zay. Dia reto voninkazo reto mila ampiana an'ilay misarika maso ireny. Aleo iasa amin'izay ka. Efa nalefa ilay kala sarika iny fe zao ilay mail sa ilao mitatasiaka eo indray dia tsy lasa ilay izy. Ay kosa efa io ka. Ao aloha jerena sokafana mihitsy. Inona ry tiry lanitra Fô mianatra asa ve iny tovovavy iny? Na mise en forme ary tsy hay akory. Ianaran'ilay fichier aza tsy feno akory ny information sady diso daholo ilay français. Tena tsy mivaky loha zany raha olona ka. Raha hitan'ny lehibe zao tsy afa-baraka za. Aleo mpanantsoko aty amin'ny biraoko aty zao dia zao mihitsy. Ka mipetendatra. Zao no asa tao nefa mitetika azo karama. Mahazo iny androany. Aleo ty téléphone fixe ty no atsoko azy fa lany amin'ny adalany reny fotsiny crédit personnel. Allô? Atsoko ve fa misy appel urgent mila raisiko? Tena PDG ty fa misy inona ary? Lolo raisina. Allô monsieur PDG? Bonjour et non? Bonjour madame Niango, manahoana vaovaontsika ao? Mamarana le rapport rehetra rehefa aminao za io dia tena mbola sy mongotra kely. Ny vaovao izy veny avy any Norvège avy ana visite antsika ety dia misy projet ho proposeko an zareo. Dia avy antsika mahita hoe mifanaraka amin'ny entententsika ve sa ahoana? Dia oviany zareo no avy. Ilaina ve présence-ko sa ahoana fahitanao azy? Mbola somary elaela kely ka après 2 mois eo zareo no avy. Dia raha ny fahitako azy aloha tsy manina raha sahirana ianao fa afaka izay hatrany mandray an zareo. Ay, mbola tena ela kaiky. Fa izay asa mila vitanainkana aloha atao madame Miango fa azo manina zany rehefa tonga zareo. Araka nefa nambarako anao teo tompoko dia amarana an'ilay rapport za dia alevoka aminao daholo rehefa vita. Hainao ihany fa tanora fanahy daholo mantsy ilay mpiasa ato amintsika ka somary mila rigueur kely miaraka amin'ny zareo. Aza manahy ianao fa milamina tsara daholo ny asa rehetra voafiako tsara daholo. Tena mahafinaritra zany e. Fa raha sahirana ianao amin'ilay tanora maninona raha mandray mpiasa efa manambady ireny? Dia ilay efa niteraka ireny, minao fa efa matotra tsara ireny. Angamba tsy dia ilaina izany tompoko amin'izao fa miteny ihany za rehefa ilaina. Eny ary e. Mendra izay rapport izay za dia manao retour rehefa misy fanamarinana. Dia amin'ny vendredi izao tsika misy réunion miaraka amin'ny Stamia. Misy formation meny dia misy partenariat ataontsika. Alefako détail mikasika an'izay avy eo. Merci dia misaotra lao, masto. Eny tompoko, bonne journée koa ianao. Dia ahoana izany ry mia? Ny rapport mbola tsisy tokotaniny. Tena mila manao pression andreo mpiasa vendrandreo dia mba vita ny asako ka. Ok, izay mihitsy. Indray ilay sy tena te hametra-pialana mihitsy amin'ny zavatra iainanao isan'andro ka. Na zany azy hoana aloha ny sakafo matea. Tena malaikomana mihitsy ianao sao dia mba Tsy mbola mizaha mihitsy za aloha tovo indray ny aza tsy misiko. tsy tiandringa raha zany atao rainy. Aleo ilay maritovo ka tsy ataon'ny sasany gazety eraky ny tanàna hoe miaraka tovo sarika. Ka sady za koa mbola zavatra hafa zao manahiranahy. Ny zandroko indray zao zay Ino ihany fa za io mikasa hiverina hianatra ry tovo tena tsy zakako raha ataon'olona ohatran'izao foana ka aleoko mianatra mampitombo fahaizana dia mety afaka manangana ny amanokana ny erinany. Ny tsara kosa zany fa na izany azy mahaiza manao kady tsara fa sao atoandro fiterinona kia. Ka za ry tovo leo vonanana tovoka mihitsy za vao hoe resaka fitiavan'izany. Zay le toetsaina raiky tapisaka tsy mety aminareo vehivavy tsy voananana daholo anie ny lehilahy fa misy koa voatsara maso. Ny tiako tenenina kidy izao tsy mitovy daholo izay fa samy manana ny toetrany io, samy manana ny lanabeazana anay, samy manana ny soatoavinay sy ny sisa sy ny sisa.
mba ataova-tsaina kely any ery-tovy hoe any an-trano za efa miady mafy amin'ilay hoe lasa ray aman-dren'ilay sandry keliko hoe aty ampiasana koa dia fanambaniana olana lava izay no hita dia ampolana avy amin'ny resaka olontiana koa tsy hitapo ny lohako. Sarika mahay zaky mankafy fiainana aza vela hoe ny hafa no hibaiko ny fihetsehampondry raha iso an-tanana ny fiainana fa aza baiko ny hafa. Marina indray aloha izay fa maritra ve ilay hoe fitiavanao teo e? Mbola tsy maritra aloha fa miteny aina rehefa tena matotra e. Tena ratsy fanamina. Marary ange zany tsy maintsy alazako amin'ny kialam-bola ihany ry. Ndany ampiazy tsara koa za raha hoe noho moa fitarenanao fa tsy lozany manifika amin'ny volony hoe maninona dia hoe maninona. Miaiky andry koa maninona varamba eniny aloha ny surnom zany angamba tapitra voaroka daholy. Ndao parana ndray dia andeva sao dia hotratra ny karabasy eto raha voataretiko. Nitady ainao tompoko. Bonjour madame. Bonjour, petrahinao. Fantatro ve hoe inona ny antony nampanatsoko anao? Tsy tompoko. Tsy haiko fa ahoana izay? Tena nianatra tany amin'ny université tokoa ve ianao? Dia tena efa niasa marina? Ino tompoko? Nahazo licence. Tsy ilaiko ny toyany. Ny haiko sy hitako izao dia mifanohitra amin'izany. Izay raha angaha tamin'ny mbola ampiasan'olona tena manao ny asanay tsara fa tsy kitototon'ny ianareo. Fa afaka mba lazainao ve tompoko hoe inona ilay asa tsy vitako? Asa zara raha vitany ato ry Sarika. Mba tsara tarehy ihany ianao fa saingy tsy mahay miakanjo fotsiny. Nefa ny asanao tena hoe fako. Tena fako. Impiry tenenina moa nareo hoe aza maika fa jereo tsara aloha ny zavatra omena. Eny tompoko, tena azafady fa tsy fananiako. Impiry izany miteny hoe ataovy fiaino tsara ny information rehetra rehefa hoe manao ny anarana nareo. Dia amboary tsara ny resaka mise en forme sy ny sisa raha matoa kely. Tsy izaho koa nandrasana anao an'izany. Be dia be ny asako fa tsy tiriry. Tsy lavana nareo any raha ohatra hoe za daholo nanao ny asa. Aleo fa ho amboariko daholo izany tompoko. Afaka mandeha. Tsy mila zavatra mbola amboarina intsony za avy eo. Tonga dia miza-pe ianao fa mahabeasa fotsiny. Sao dia mbola misy fanamariana ankoatr'izay tompoko? Raha ity zavatra nalefanao tamin'ity na 3 page aza mahavitany io. Dia izay tena essentiel mandeha atao fa tsy hoe faly andeha andany taratasy fotsiny. Izy ihany nefa no tena hoe mila atao hatramin'ny detay rehefa manao zavatra fa tsy mila zavatra tsy précis tsara. Mandreraka izany raha tobavy. Eny tompoko, voaray izay dia ho tanterahana. Dia farany Eny tompoko. Ndraporony reto mba alefaso amiko daholo fa ilaiko maika. Misy réunion miaraka amin'ny PDG manko amin'ny zoma zao dia ilainy ireo. Izany hoe jeudi ireo izany alefanao aty amiko. Mazava? Loza. Fa angamba ho anjarako manao an'izany. Dia amaly ve sa ahoana re? Tsy ananandrarina eto mihitsy nefa raha hiteny. Mahakamo izany raha olona. Andana amin'izay fa mandeha ny lera Sarika. Mbola be ny asako manko. Masotoa ianao? Misaotra tompoko, ianao koa tompoko. Fatao mototra be kindry maty fa maninona? Tena efa tsy rariny kosa monsieur mihaja ny ataon'ny madama. Efa tsy misy afa-tsikihana no ataony amin'ny asako mbola omeny asa hafa ankoatry ny asa koa. Fa ahoana kokoa izany madama angeka efa tsy mahagaga intsony. Na mety atao na tsy dia kihana foana fa tsy isy fakasitrahana izany. Ie, efa tsy mahagaga tokoa izany fa ny tena mampalahelo ahy dia za mpanovony ny asany. Afaka mandangy indry aseho azy ny ordre de mission indry dia mangina ny vavany. Fa inona izany no mahay rasanao Ianao no hitarainako dia ianao no tokony mba miteny azy. Na dia hoe RS sary misy ny sehatra tsy azoko idirana ohatran'ny zomazo anao izao. Matoa ianao izany nanaiky tao dia vonina mitan'ilay asa.
tokony tonga ianao dia efa nanda azy. Mila mitsoronge manoloana ny tsy fanatsana ny zoro maty. Hainao tsara madama fa tsy misy azo andaharana ny mahita valy foana e. Ary mefarany menace hoe oroako ny farany. Kinary no azoko atao amin'izany? Dia vitao rery sarika fa efa niekena ngely izy. Vitanao io. Sady mba mitomboko nge ny expérience anao amin'izay. Ataovy pozitiva rehetra. Tsy eo aminao tokoa ny lelo dia hainao ery ny manisy nazy a. Raha mba hainao ny avesatry ny asako amin'izao. Aleo fa ampikonera raha hoe izay ny olana e. Raha aza dia miketro noatra ny olo fa tare mafatifaty kely io ko. Azafady ianao fa tsy mikitikity ka. Raha nampy hainao dia resao madama anao ny asany fa tsy ahilika amin'ny hafa. Tsy possible ho aky izany reneny a. Andao aloha hiaraka anala etaitany velany ihany tsika sy ny aloha analana an'izany sorisorindry izany. Aleoko mamonjy ny asa fa so hiteniteny foana eto saka. Mazotoa aloha ianao fa hiasa monsieur. Mba miavona koa izany raha sipa tsy dia milaiko iny ianao e. Tandany andro teto fotsiny ako. Aleo aloha ambarina tsara rangaty kravaty ty amin'izay fa ohatran'ny hoe tsy paosy mihitsy ilay olona aminy. Hafa mihitsy ny sarika ny air ato ampiasana rehefa hoe lehibe ny tonga ato a. Marina mihitsy izany rotovo a. Maninona raha tsy monsieur Fidèle io no mitondra ny orinasany? Mety manana orinasa maro angamba izy dia izay mahatonga azy hanao PDG-ko. Manina tokoa moa tsika raha mitarainany aminy e. Tsika anie no antony mampandeha an'ity orinasa ity e. Sika ny tsy mandry andro sy alina nefa dia tsika vao hosipotaka manoloana ny zavatra tsy ataontsika. Tsika mpiasa rehetra ato ihany ny mahalala an'izany. Fa ny olatsika tsika tsy mirahina, tsy miray saina, ny sasany misolelaka mikalamola, ny sasany misolelaka mingasekola, ny sasany ohatrantsika sady tsy atsy ny tsy aroa, manaiky fotsiny izay zava-misy eo. Tena kivy be zary tovo a. Inona ary no atao? Zao no ao monsieur Fidèle dia tokony ararotana. Savy ahoana hozy ianao? Oka lory sarika, aza taitaitra eo ka. Aleo misaina tsara dia apetrapetraka tsara izay tokony atao fa sao very asa eo. Tsy olona ohatran'izao mihitsy za taloha fa tena olona manana ny lanjako e. Olona mavitrika sy olona falifaly foana nefa hatramin'ny asako tato dia tena namifo maraina za dia tena mila tsy te hifo. Raha hijery fitaratra lasa tsy sahako vao misaina amin'ny fanambaniana tao madama. Aleo miandry kely alory sarika. Mila profo mazava manko monsieur Fidèle fa tsy hoe resaka fotsiny nataontsika aminy. Dia inona ary izany no tokony ataontsika e? Manomboka izao dia manaova enregistrement rehefa miresaka amin'ny ray amin'ireo mpampiasa ratsy saina ireo. Alaina sary izay tokony alaina sary rehetra. Dia ataontsika lista ny zavatra iainantsika ato isan'andro. Dia resena lahatra izay mpiasa mazoto hanao sinian'izay. Tena mety izany rotovo a. Ary ianao ity tena malala tsaina. Oay, tena monsieur Fidèle ity manantona ity. Bonjour monsieur. Bonjour nareo. Vaovao maresaka milamina ny asa. Milamina tsara ka zao faly mahita anao zao indray tompoko. Félicitations anareo roa aloha satria tena niakatra be ny pourcentage-ny réussite-tsika tamin'ity mois ty. Tena ohatranareo no ilain'ny orinasa. Toy izy foana fa tena tsara be. Wow, tena misaotra anao monsieur a. Nanao izay anjara tandrivinay izay satria izay no atom-pisinay ato tompoko. Ho fisaorako anareo dia ndao asika sakafo nareo rehefa avy miresaka amin'ny RH za. Tena hoe bravo be manko ny nataonareo e. Tsy haiko raha ianareo izay sa... Mety ka, tena voninahitra ao anay izany hoe hiaraka hisakafo aminao izany. Eny ary e. Aleo vetivety dia miantso anareo avy eo. Mahafinaritra kosa izany e. Ory sarika, mandritra ny fotoana isakafony io dia manao izay tena atokisan'ny monsieur Fidèle tsikitsika. Koa raha tonga dia tenenana azy daholo ny zavatra rehetra e. Sarika aza maika be, tsy mbola fotoana mety amin'izany izao. Madama Beny, andao hiasa, iny mivoaka iny. Azafady sarika, mba mandalova amin'ny brok vetivety a. Bonjour tovo, ça va ianao? Ça va tsara ka, misaotra. Rehefa avy eo izany sarika. Ok monsieur Tovo.
Inona indray izany no antony mpanatsony ity a? Ary mody sary drika ery ity izy. Ahoana izay tompoko? Mipetra aloha kia, reraka eo ny indri tena longue journée kiny androany ka. Izay le asa nosotra loko mena kely aloha za dia miresaka tsika. Eny tompoko, tsy maninona ka. Zay asiana rahamanitra kely koa fa sao dia miditra eo PDG. Iny ary anao félicitations andrika iza satria tena noho ny effort indria nazahoantsika an'ilay partenaire vaovao androany. Zany a? Merci. Dia mba mitsikitsikiry etsy tena miasa mafy indrika. Misaotra indrika koa fa vita ny rapport rehetra nasaiko natao indria. Manomboka izao dia aleo ataoko ny rapport fino ohatran'ireny fa indrika kosa efa miasa mafy ka. Mety izany ka. Misaotra anao. Eny koa hoe anasanareo sakafo PDG avy eo. Tsara be izany. Fa ny tiako lazaina dia izao. Eny tompoko. Matoza manana rigueur misehatry ny asa dia mila an'izao résultat tsara izao. Ary matoza entitra sy masika dia misy tsy mety ataonareo ao ka ifonako izay mety hoe nahatezitra indri. Miala tsiny fa olombelona ihany anie izay. Ny tanjontsika dia iray ihany ny ampandrosan'ity orinasa ity. Voaray izay tompoko fa zamana. Indrinika tena olon-tsotra sady olona tena tsara tarehy. Afiry aloha izao sipandrio. Misaotra amin'ilay doka aloha fa aleo asa mirery mivalin'izay raha mety. Ary efa malalaka ary indrina le week-end iny dia mandalova ny trano dia karakaraiko ny tarehy andresin'ny volondri. Aleo fa miteny anao za rehefa malalaka ary. Merci. Afaka mandeha za azafady? Ie, tsy maninona ka mandeha amin'izay ary. Misaotra tompoko. Tena mba miseho milay raha iny fatina PDG iny maninona nefa raha vitaina any amin'iny miseho mametrapetraka tsy fo anao tsaina le izany fa efa mihoatra amin'ny baolina izany tsy azo atao izany izy koa inge hoe tsy mandalo aty isan'andro inona moa ny olana aleo ny plan izay andravana n'ity orinasa ity no atao. Mbola tsy ampananganako mantsy aloha izay efa azoko izay fa aleo ny say madamy mihitsy aloha izao no amboamboarina dia ho hita eo ny tohany. Soa ihany aloha fa naina maly aty eo modina rirarerako teo fotsiny lohany dia fanina ny farany. Fa mila tambatambazana koa aloha hitovy sarika fa sao dia anondrana any. Ny fikanikala molandro any koa tena tsy rariny mihitsy. Tena hoe ohatran'ny tsy olona rangaza fa ny vahiny sy ny PDG no andriamaniny. Nefa nge dia izany tanakavanany ato isan'andro mipelipelika ery mizezy tetsy. Tena tsy rariny mihitsy ka. Mbola tsy lasy PDG fa aleo kosa mba haneo hoe iza maro ny monsieur mihaja dia kiaka eo kala madama be iny. Eny are misaotra anareo nanaiky ny fanasako. Tsy ahavaly zavatra nataonareo ho an'ny orinasa fa tena kely nefa raisy fa atolotra avy amin'ny foro reto Tena misahirana ianao toko. Misaotra indrindra. Manamafy an'izany fisaorana izany koa monsieur. Fa rarotina ny andro takizao. Mahakasika ny vie personnel na ny tanjona amin'ny fiainana ohatra sa zany sarika? Ie, tena izay tokoa tompoko. Za tokoa efa nanana ny eritreritra an'izay. Aleo ajanona tanteraka ny resaka asa fa mba izay resaka mahafinaritra tianareo resany aza miafafa. Ny azo zao manery mba ho lasa mpandraraha-toa anao any ariana any. Aikosa tsara izany fa saingy mila fikirizana mafy tena mafy reny ny sakafo tonga. Aleo sady mihinantsika no miresaka aleo ary dia aza miafafa fa mahazo toa Eny toko. Enao koa toraka izany tompoko.
Azo tsy mahatanykela mona very amin'ny latabatra kely andry. Tena mihainohaino mihitsy izany a. Sy Monsieur Fidèle tsy mahita azy fa izao no tena mahita azy. Aleo fa hosodoko ny lakolosiny dia hita eo fihetsiny. Ny andray miasa tena ihany fa tsy manana mpampiasa fotsiny fa aleo miasa rery. Tsy misy mahavita tena rery angery sarika. Misy antony manokana ve zany? Tsy dia tiako loatra ilay manao tsinitsin'olona monsieur a. Dia aleoko tsy misy. Matahotra tokony izy monsieur. Aleo anefasana mesazy mihitsy sarika fa tena hanondrana eto a. Aza maika ho andry fa tsy ahita ny rariny eo anetsika. Ok. Aleo valiana hoe misy manara-maso sika. Io arinanareo io dia aleo sotoina io loza. Ok. Inona moa le resantsika farany teo fa very amin'ilay tsirona sakafoko. Ny torohevitro meko ry izy roa dia izao a. Tazony foana ny tanjona dia hifikiro manao vadinga nanatrarana azy. Marina izany fa misaotra amin'ny torohevitra. Ary ahoana indray ny fahitanao an'ilay lehibe ny orinasa manao tsindrazolena sy mpanambany ireny nefa ka izy tsy tena tompony fa lehibe fotsiny. Amin'io izy tena midingin-drambo miseho tena inona ery a. Nefa ny mpiasa eo ambany fahefaniny tena miasa. Raha ny fahitako an'izay dia hoe Ouais, to monsieur PDG sy izy tampiara-miasa mavitrika. Afaka miaraka aminareo eto ve za? Atoko manko izany misakafo rehefa atoandroko. Eny tsy maninona fa mahazo miaraka aminay eto anao fa mety tsy hasarika anao ny resaka ato a. Fa tena miezaka manome fahafapo an'ireto tanora reto manko za io. Sao dia izay no tokony handeha amin'izay Monsieur Fidèle, sady hamonjy asa fa mbola misy asa maromaro enjehana manko ao. Izay tovy sy ilay mampiavaka azy. Tena mahafinaritra izy io Monsieur Fidèle, mazoto miasa. Izy roa ireo mihitsy ka. Fa zao ry izy roa. Aleo faranatsika reto sakafo reto a. Dia mandeha nareo ary. Raha mbola misy zavatra hafa dia aza misalasala. Tena ampy izay monsieur fa tena misaotra. Sa manokana tena foko fa aleo angatadalana tompoko. Dia mamerina fisaorana anao. Mazotoa nareo. Izay mihitsy ny tadiaviko aminareo ka. Mitady teniteny foana io. Ny matriko ny simbaina io. Sao dia zary no tokony mandeha. Ny fisarika rehefa lasako miverena kifa za no andeha raha manahirana. Oy, tena lasa izy. Dia ahoana monsieur? Tsy maninona fa mipetraha ianao e. Efa lany tokoa nge sakafo e. Izay ary aloha fa hanenjika ny sarika koa e. Misaotra indrindra monsieur dia mirary soa anao. Madame Miaingo, mazotoa ianao. Mangingina kely azafady e. Izany hoe itenikery fotsiny za dia manomboka amin'ny fizarantsika. Izao tsy resaka politika no anton'izao fizarana izao fa fanampiana sy fampifalifaliana an'ireto ankizy eto foko tamin'ny misy arety fotsiny. Fitiavana izany no anton'izao. Ka izao misy fandaminana kely atoro antsika. Ny ankizy 5 taona hatramin'ny 10 taona eto sy makany azy. Ny ankizy ankoatran'izay kosa dia tsy amin'ny avietsy kosa ny makany azy. Efa misy tompon'andraikitra manao an'izany fizarana izany ka samy mba manaraka fandaminana e. Zavadilo alay vidéo tsara dolo ny rehetra. Tsisy azo atao latsaka fa tsy mety. Izay manaraka izany moa dia hainareo fa ny tenako dia mpiasa mavitrika ao amin'ny orinasa iray eto an-tanàna izay manana ny lazany. Ao amin'ny orinasa fanantenana moa izany. Io orinasa io no anisan'ny tena nanampy aka nahafahako nanao an'izao tolotra omena antsika rehetrarehetra izao. Metsika tehaka mafy be noho lehibe ao amin'ny orinasa io dia tsisa moa izany fa Monsieur Fidèle izany e. Tena olona fiarahamonina oatra izy. Olona tsara fanahy. Manaraka izany dia eo koa ny vady aman-janako izay
isaorantsika ny fanoloratana nataony. Tena tiako izy ireo ary misaotra ny nahary nampisy azy ireo. Mety tsika tiaka koa izy ireo hoe. Ena reny, samy ara milatra de maka ny anjarany avy. De mirary soa de samy hotain'Andriamanitra. Tsy maintsy ataoko aloha izay angalana ny fon'ny Monsieur Fidèle fa rehefa miverina matoky azy de alaiko daholo izay laniko androany. Tsisy miala maina izany. Hafa mihitsy mantsy ny tetikadika. Ny adidy vita ny voninahitra azo. Ohatry, fa iny ty mampisavoritaka hampiasa voanary an'ity ry sarika. Tsika sy ianao efa mikorobaka be fa hoe tara. Andao hoe aloha dia jerena hoe misy inona e. Fa misy inona ary ato e. Oui, bonjour monsieur Miady. Tara indray nareo ao fa tsy alao pointy azy aloha aloha fa avilo hijery ny asa soa nataoko nareo e. Tiako hainareo mantsy fa tsy vita manao asa soa ho anareo ato am-piasany za fa manao asa soa ihany koa eny amin'ny fiarahamonina. Dadandray zany ao hoe mba jerena. Ouais. Aina me kilalao resy bonbon ianao. Tena mpanao asa soa tokoa ianao Dia inona no tanjonao amin'izao ry monsieur? Ka mba hitombo ny rakitra any an-danitra sia. Eny e, fa na izany aza tena niezaka nampahafantatra ny orinasa-tsika ange za e. Amin'ireo ankizy ireo ve? Amin'ny ray aman-dreniny ka. Inona mifantatra izay ankizy amin'izany? Ka na ny ray aman-dreniny aza ny tsy pozin'olona hiasa saina amin'izay orinasa-tsika akory. Rehefa manao zavatra aza mpiahy ohatran'izany tovo miasa mafy de miasa tsara. Ay mo, tena mahafinaritra ny ataonao e. Fa aleo aloha hamonjy asa fa ho avy eo zao madama. Tsy biby fatahorana akory izy e. Izy raha tara lava intsy. Samy manao izay tiana atao aloha fa rehefa tonga eo izy hoe tsy hita eo ihany ny toyany. Aza dia mirediredy ianao monsieur Asany ety fa tsy kilalao e. Mba miana-kendreo tsy alamadeny fa tara lava ohatry ny inona. Ekeko hoe tara za miditra fa tara koa ny za rehefa mivoaka ka amiko mitovy ihany izany. Ndana miasa fa tsy be resaka eo e. Fa zao meko sary ray avy nareo dia mba ataovy eo amin'ny birao anareo ao. Tena lefako surefbe izy dia mba partage io any hoe ho an'ny orinasa ange io e. Eny tompoko, merci. Eritreretina tsara izay resaka ho atao amin'ny PDG fa sao hanondrana entiko. Ok, mety saika. Ampafiry ny efa nanaovako resaka mandoa-danitra nefa izany e. Amin'ny firy aloha zao. Sao dia ora tsy mety mantsika. Ay amaraka amby folo. Mety tsara ka. Aiza moa nimman teo. Tieto. Allô? Bonjour monsieur Fidèle. Bonjour monsieur RH, vaovaonao? Matolo miantso dia misy vaovao tompoko. Fa manahoana aloha ny fahasalamanao ao e. Salama tsara fa somary reradreraka e. Ka mihinana sakafo be otrikaina monsieur na renana any aina? Ohatra hoe trondro, voankazo sy ny sisa e. Misaotra mitorohevitra fa marina izany ka. Inona ary ny vaovaonao e? Somary mbola be zavatra enjena manko za io. Dia mila maka-aina koa ianao tompoko. Fa raha hoe misy zavatra mahazo anao ka ho very za e. Eny ary zavelako aloha anao fa misy olona tsy maintsy ho raisiko Merci de mahazo to. De rien monsieur. Miraso anao ihany koa e. Zay nge dia mandry ny resaka e. Ary aloha zao dia zao ihany dia alefako ty. Dia sady makaina moa izy za pour confirmation hoe efa lasa ny vidéo.
rehefa nieritreritra dia leo averina ny kantina anareo dia ny transport personnel anareo koa. Fa ahoana tompoko? Ampindray angamy vola ho amin'izany? Tena falifaly mihitsy anie misy hoe zany fa nahazo loka anganareo zany sa nahazo tosika? Enao koa dia tena mahita lazaina mihitsy ko nahazo fahasoavana ary ny aty izay le hoe manaova ihany ny marina. Mba zarao aty ary zany fahasoavana zany fa lasa tsy mahasoa anie vao tsy mizary. Mbola ho avy ny anjaranao fa inona ary ty? Fa zao ry tova, miaraka amin'ny soferana kamiao anao dia mividy an'ireto entana reto. Afaka fantarina hoe entana ilaina amin'inona moa reto tompoko? Entana ilaina atao ampiasana rangaty fa inona indray anaovana fanavozana ny orinasa ary sy fa tena mampalahelo nge izy ity. Efa 4 taona lasa izy izay no navozana farany. Tena lahara-pahamehana ve zany tompoko? Tena efa mitady ho latsaka katerena nge sika izao sa diso a? Ka zany mihitsy ny anavozana ny tota monsieur mba voasarika ny tsara. Eo ara hoe jereo kely azafady. Reto daoly ary mila azo daoly reo Wai, tsy ny sefa diso iny azafady. Tia ny tena izy dia sady mba tena mazava tsara satria reto daoly ny prix an'ilay entana. Kosa mba manamora azy zany. Misaotra anao ary. Dia ndana raha fahasaota araka ianareo mitondrana ho baly anankiroa no mibata entana dia miaraka amin'ny sofera. Mazava ho azy moa zay. Zay fa fokasika araka ela aloha za andinihana ny manaraka. Eny ary tompoko. Eny fanivoaka. Aleo averenako rangahy dia alaiko sary ilay taratasy voalohany nomeny ateo misy tsy milamina mihitsy. Aiza izy teo moa no nataony? Tikay. Nafeny mihitsy aleo aloha alaina sary daholo reto. Monsieur Miaja, manaitra koa ianao? Fa inona mbola ataonao ato? Nga tsy efa lasa? Tsy izany fa adiniko tato ty stylo ty dia niverina anakazy vetivety ka tena ilaiko mantsy ty. Azafady fa adiniko koa hoe tsy tato ianao. Ay moa ianao kay nandeha nifoga sigara. Niverina kabrika fa adiniko ka. Alay varany stylo anao dia ndana fa mandeha ihany ny ora. Eny ary maso tompoko. Inona raha niverena n'iny teo? Tena tsy mazavazava. Madama tokoa mantsy efa niteny hoe mila raha maso le bandy iny. Olona bandy midorororo be ny koa ve avitin'ny eo aleo rangaloha mifoka sigara. Tena tsapako mamisy dikan'izany miaina. Izay mihitsy angeny tondrako anao aty ry Sarika. Ankoatra amin'ny maka-rivotra dia mila miresaka no avintsika koa tsika. Iteniteny foana eto indray reto tovy marina. Ka izany tena mbola tsy te-hiditra resaka fitiavana izany Aza rehefa lavitra aloha ny sainy fa mahakasika an'ilay plan miraseko lasy kialamola no tiako resahana ny Sarika izao. Dia ahoana re? Izay vao fotoana ny sa hoe ahoana indray? Izay mihitsy akia. Tsy haiko aloha raha diso tara na ahoana fa izay vao feno ny profeta tanana. Tena matahotra no avy ny orinasa io ary tovo Tena ho fahito io raha ny zava-misy amin'izao Ka mialohan'izay dia aleontsika aloha hiantso amin'ny PDC dia aseho azy daholo ireo pirofo voangontsika ireo dia izy mahita izay tokony atao. Matahotra ihany ary tovo dia raha tsy mino antsika izy dia ahoana? Aza manahaka Sarika malalako rehefa manao marina dia ampian'Andriamanitra eny foana. Fa malalaka ahoana koa aza miany ihany aloha fa zavatra serio eny ety Eny aky Sarika, hatramin'izay tokoa niany ihany hoe tia ndry. Fa zao tena ataoko matitra hoe tiako ndry
Ary tena vonina haka vady andrifa tsy vazivazy. Sao dia mbola tsy fotoana kosa zao rotovo a. Sika zany mbola tsy haina ananasy zao na tsy e. Dia hivady dia aiza mety manana? Tia avy aloha sarika sa tsy e? Tianao za fa... Dia aza asiana faky a. Ampy ahy rehefa tia fotsiny ry. Afaka manoroka ndry ave na tonga dia horoako hoe misaotra kia. Tsisy fisaorana fa dia mirary anao an-trano tokony ao an-trano farany hoe tia sy tia. Dia aza manahy a. Mahakasika an'ilay resa-bola teo dia izao. Efa manana orinasa kely resaka fandraharana. Ary efa azo atao hoe mandroso izy izao satria efa 5 taona teo izay no nananganako azy. Mahavelona ndry tsara ny vola azoko aho. Tovokoa izany. Zanga atao prinsessa ka. Za mila miasa. Mino fa tsy manana fanazavana fanampintsony nareo roa piray tsy kombakomba. Ka tsy zany ny tompoko fa... Aza mifanelika fa samy nanao an'izay nahatonga ny orinasa ho ravinareo. Fa samy mameno ny paosiny fotsiny. Ary ny tsainareo dia ankoatran'izy roa tovo sy sarika dia nanakarama olona hanara-maso ny zavatra misy ato am-piasana. Indrisy anefa fa tsy maintsy ho ravy izy ity. Tena mivola re zahay tompoko fa tsy fanahininay. Tena izay nahasoa ny orinasa no natao saingy tsy nety tamin'ity orinasa mamitsika ity le izy. Mety hoe izay tokoa angamba. Tena mialatsiny aho raha hiteny hoe diso mola loatra ianao dia strict amin'ny tsy antony. Tsy hainao akory hoe inona ny lara-pahamena ho an'ny orinasa. Eo koa ny fahirana amin'ny tsy hany-tena. Tena marina izany tompoko, hifonana re mba homeo chance farany re PDG fa tsy hamerina intsony a. Ary ny tena tsy zakako taminao dia ny fanaovanao tsintsinina mpiara-miasa aminao izay eo ambany fahefanao. Olombelona kereo fa tsy biby e. Ary tena nanimba azy ireo ianao na amin'ny fiteny na amin'ny fihetsika. Fa za kosa aloha mba niezaka nanakaiky azy ireo tompoko. Fa nijery ny tompontsonao foana ianao. Ary fihetsaram-bilatsiny nataonao fa tsy tena fitiavana. Diso ny sekoseko loatra ianao ka any amin'ny tsy mivoto manaitaina. Sady piso lelaka amin'io. Mampalahelo ny toe-tsainareo reto a. Mba olon-dehibe ohatran'izao nefa misaina lomorina. Dia voly fanahy. Raha ny sitrapoko dia gadraiky nareo hijinja tsara n'izay nafafinareo fa tsy hanao an'izany no fiangaviany mpiasa nitondra ny porofo teto an-tanako. Mitsinjo mivady aman-janakareo tsy manatrindry zareo. Fa izao ny takalony a, dia atao vosony ty taratasy ty dia mahazo mandeha nareo. Vakeo aloha. Ay, vola be marina. Ino 30 millions avy. Fa dia tsy afaka mandray fonana mihitsy ve izany ianao tompoko? Aiza ny ahitana ny vola be eo anatin'ny mois? Mifona re Monsieur Fidèle. Mamela nareo ngizay. Fa zay tianareo na higadra na andohan'io vola io. Aleo fa ataoko soniarany ahy. Dia anangona an'le vola dia andoha azy. Tena tsapako izao hoe tsisy mpahazo ny fisekosekoana. Aleo manetry tena foana. Misaotra anao tompoko. Dia anao velomy za. Velomy ianao. Tena menatra anao za. Mba ho eto any amin'ny tovo any ireny fonako e. Okey. Voray izay. Ary ny anao higadra sa... Ao fa ataoko sini ary. Raha ny ratsy nataoko tato manko tsy voavidiny vola io. Izay monsieur, misaotra anao koa dia veloma ary ianao e. Ny anatra azoko dia hoe tsara manao zavatra tsara fa tsy misy ny tonga lafatra. Ary tsy azo atao manana roa-pahefana rehefa mba hoe mahazo toerana. Mafy izao fa mendrika e. Tsara rehefa tonga saina ianao fa andao amin'izay re. Mahazo arava orinasa azy ty tena mbola mafy. Veloma ianao. Allo, ny malalako. Manao any ry any? Allo, salama ihany lesy fa somary malahelohelo le mitsanona fotsiny ato an-trano a.
Ndro mahampalahelo kely erindry izany. Za nefa ilaza vaovao mahafaly amindry. Izany kosa mba mahafinaritra. Inona lesy izany? Mba lazao haingana moa e. Ho atao tsy ho ela amin'ny mariazyntsika. Ahoana? Sao dia lasa lolo loatra lesy malala. Vao 4 volana anie tsika miaraka e. Dia aiza nefa no ety manana? Za indray. Efa 4 taona nifankahitana toetra koa ve dia hoe vao 4 volana e. Aleo fa resahako amin'ilay tsara ary. Ny antso ahy Monsieur Fidèle hoe le vola 30 millions avy any amin'ny madame Yangony omeny antsika maimaimpony io vola io anaovantsika mariazy dia ananganana orinasa ho andry koa. Dia mba misy atao ndry amin'izay e. Mety? Tsara be koa izany koa. Faly be za maheno an'izany vadiko a. Sady nahazo vadiko no nahazo orinasa ho manokana. Ary ny tena zava-dehibe dia afaka tambondrika mola sy rasekola. Ndry kosa e. Zay ary dia manoroka mamy be amin'ny vadiko a. Kiala mola sy rasekola. asa soratry volana balika.